Ohatrany ahoana zany ny fomba fiseho an'io schizophrenie io zany eo amin'ny olombelona. Matetika io zany rehefa misy zany ilay crise izay hoe manaitra ny olona rehetrarehetra zany, fihetsika izay hoe tena hors de l'ordinaire mihitsy zany mampiseho fihetsika adalàna very-saina le olona zany zay vao taitra ny manodidina. Kanefa talohan'io zany dia efa misy ihany ny hoe fombafomban'ilay olona zany izay hoe mety hideveloppe zany ny schizophrenie. Matetika zany dia olona mitokatokana, tsy de be resaka loatra, ary olona zany izay hoe manana foana izy zany ataontsika hoe raisonnement, fihetsika na fombafomba izay hoe tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra zany, amin'ny olona rehetrarehetra. De matetika zany io zavatra io miteraka incompréhension amin'ny manodidina zany ilay fombafomban'ilay olona, hoe tsy mitovy zany amin'ny fomban'ny olona rehetrarehetra. Betsaka ihany koa zany ny ankizy hoe surdoué izay voan'ny io schizophrenie io, satria ilay karazana zany hoe esoesteny na ilay karazana fanaovana tsinotsinona, intimidation ny olona izay hoe tsy mitovy amin'ny fomba fanaony rehetrarehetra, na hoe tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra zany ny aspect physique na ohatraohatran'izay zany ny personnalité-ny olona anankiray de mety zany zay zavatra izay miteraka karazana complexe ao amin'ny ilay olona, indrindrandrindra zany eo amin'ny adolescent tena misy zany io karazan-javatra io, dia mahatonga zany an'ilay hoe manjary mitokatokana ilay olona zany. Ka matetika zany antsika ray aman-dreny zany mila mijery tsara ny fombafomban'ny zanakitsika. Matetika izy zany de mihiboka ohatra zany any amin'ny chambre-ny any. Ireto internet reto moa amin'izao fotoana izao dia efa mampiahiahy betsaka zany ny fomba fampiasan'ny tanora zany an'io karazan-javatra io, satria dia tena mahatonga an'ilay ataontsika hoe fihibohana zany eo amin'ny tanora, zany hoe tena tsisy communication mihitsy zany any amin'ny olona manodidina zany. De fa tokony zany hoe anaitra antsika ray aman-dreny ihany zany izay hoe karazana fombafomban'ny ankizy izay zany. Efa noresako teo moa zany hoe inona ny antony mety eo zany ny hoe fifohana zava-mahadomelona, mety eo zany ny hoe nefa tsy izay mifoka zava-mahadomelona rehetrarehetra koa de anana hideveloppe ny symptôme-ny schizophrenie, fa misy mahazaka tsara ny fifohana zava-mahadomelona. Ka eo mantsy zany no mila hoe tandremana zany ny amin'ny hoe tonga de manao an'ilay karazana conclusion hoe zao io na izao no nahatonga an'io. Eo ihany koa zany ny hoe eo amin'ny environnement, hoe tsy ampy fitiavana zany lay zaza, tsy ampy ny fitiavan'ny ray aman-dreny, misy karazana incompréhension betsaka zany hoe mipetraka eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Zany daholo zany dia mety hoe midéclencher zany ny schizophrenie. Ka izay efa noteneniko teo zay zany ny hoe fombafomban'ilay ankizy zany alohan'ny tena hoe anaovan'ny crise zany. Ka isika ray aman-dreny zany tokony mibefa mijery ary mandinika tsara ny zanakitsika zany rehefa izy zany mideveloppe an'izay karazana symptôme zay. Rehefa miagrave zany io symptôme io de izay izy zany no hoe manomboka zany hoe manao hallucination, na hoe mahita zavatra hafa zany, zavatra ohatra zao hoe eo ambony fandriana izy de milaza fa mahita biby be dia be, ohatra zao mahita alika be dia be mivovoa ohatra, nefa ny olona tsy misy mahita an'izany de fa eo zany no manomboka ilay crise. De mety ihany koa zany izy mikikika na misy karazana agitation, romotra zany hoe manompanopa ny olona rehetra manodidina azy, tsy mahatsiaro tena.
Indraindray zany a tena hoe le ray aman-dreny a tapoka teo zany a de tena very fanahy-mbola velona hoe inona zany nanjoan'ity zanakitsika ity. Ka matetika moa zany a tamin'ny andro taloha zany io a de le hoe tam'mbola tsy nisy zany, tsy développé zany ny médecine, de hoe ireo zany no atao hoe nidiran'ny devoly. Na amin'izao fotoana zao a raha mbola misy ihany a izay hoe karazana finoana zay, na hoe nany savin'olona, na hoe ny sopatra ohatrohatr'izay zany no hoe fandraisana an'ilay symptôme, fa eo zany ny ray aman-dreny a no hoe tena takina zany satria eo ihany koa zany ilay henatra zany satria tena mbola resaka fenina sy tabou zany zavatra zany a, mahamenatra zany a eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa ny zavatra tsara ho fantatry ny ray aman-dreny a de ny hoe ny areti-tsaina dia sahala amin'ny aretina rehetrarehetra ihany. Rehefa visaka ny fontsika olombelona de marary. Rehefa misy zavatra mamizaka azy ny tenatsika, na io muscle io aza de manaitaina. Rehefa hoe misy zavatra tsy mety zany, rehefa hoe tratry ny harerahana, ny kibo mety marary a rehefa misy ny zavatra sakafo tsy levona ohatra. Fa